Nangataka moa lisan'ny resako ny guerre ny Moyen-Orient io de tsy niresaka satria olona dala ohatran'ny Donald Trump ve no manao zavatra de tsy hita mihitsy zay fandehan'ilay izy fa nanazava fotsiny zany tamindray mandeha iny ny antony resaka géopolitique sy géostratégique de nanomboka io guerre io fa na iza na ny mpamakafaka rehetrrehetra de tsisy mahazo mihitsy hoe inona marina ny tena tanjony. Ny tanjon'ny Israely moa zany ohatrany mazavazava ihany satria hoe matahotra Israely fa hoe misy menace foana avy any amin'ny Iran satria hoe Iran magnino moa zany mamatsy vola ny terroriste, ny Hamas any amin'ny bande de Gaza, ny Hezbollah ao amin'ny sud Liban de ny Houthis any Yemen. Reo zany lasain'ny Israelianina fa terroriste reo nefa ny tena marina ianao mibody tranin'olona ao amin'ny ino moa zany any Palestine iny ianao no mamono olona Israelianina totehiny io mandripaka olona ianao no manao colonie illégale ny territoiran'olona de aripa koa le olona de rehefa mamaly fe le olona na mamaly ny manampy anazy ny namany de lasainao fa terroriste reo. Iza ny terroriste? Le terroriste ka ny Israelianina mamono olona amina firy raha voaraikitra reny ohatra mitrifotra roquette kely ny isa moa ny palestinianina ny Hamas de ohatra hoe misy olona ray fotsiny maty any amin'ny tany Israelianina fa valin'iny intifada 2,000 palestinianina vonono mandripaka amina rivo foana ny Israelianina. De raha jerinareo an'le tamin'ny farany teo hoe nisy nanafika ny tafian'ny izy moa Hamas zany ny Israelianina le idiran-dralahy iny de nakadraka otage be dia be fa za mandinika reny mety ny Israelianina ihany no nino moa zany ny organise an'ireny mba afahan-dralahy manao opération d'envergure amin'iny bande de Gaza iny. Tanjo Israelianina ane tena alantamingana andreo palestinianireo apitsoka andreo palestinianireo azahoan'zareo mipetraka satria colon juif be dia be ny miditra fotsiny manangana fotsiny de didiny Besandra jungle de ny tanjon'dralahy zany de tena hoe fongorona mihitsy ny palestinianina miala amin'iny de mety prétexte fotsiny hoe ny Hamas no ino moa zany nanao incursion tany Israel nanaka otage tsy haiko 1200 de rehefa mivaliny zay razen'ny Israelianina mihitsy iny bande de Gaza iny ka ile ahoana moa tsy afantaran'ny Israelianina hoe jerevinareo ny service secret ino moa ny Israelianina fa nahatramin'ny toerana misy ny fivoriana any Iran nahatramin'ny iza daholo ny membre ny Hezbollah le tamin'ny nameny an'le tamin'ny Biper iny tsisy zavatra tsy fantatry ny Israelianina zavatra mandalo de ahoana nahafahan'ny Hamas niditra niditra amin'ny frontière de nisambotra olona. Ahoana tsy afantarana an'izany fa mety zalahy ihany namorona an'iny ahafahana manana motifa anapotehana an'le palestinianina sur an'izany 100%. De azo atao zany hoe ny Israelianina zany hoe misy antony anaovany an'izao guerre zao satria hoe ny Iran de manao programme nucléaire de ny tanjon'ny Iran satria miteny foana Iran hoe raha eny amin'ny carte Israely io potehiny eo Israely io de hoe misy menace foana zany eo zany miandry an'zareo de aleo potehana le menace. Zay ny antony anaovan'ny Israelianina nio attaque amin'ny iranianina io. De aveo amin'ny sud Liban ao ny Hezbollah efa nalamina nisy cessez-le-feu zany teo amin'ny ino moa zany teo amin'ny Israelianina sy ny ino moa Hezbollah hoe anao cessez-le-feu zany tsy adsony fa voaraikitra vo nanafika ny Iran izy moa Israelianina sy ny Amerikanina de nitifitra roquette sa missile ny Hezbollah dio anaovan'ny Israelianina io ino zany massacre io hatramin'ny sekoly hatramin'ny zazamambehivavy potehany dolo ka izy moa naniraka ny Hezbollah hitifitra ny Israely zavatra fantatrao fa ny Israely vao kitianao de tsy maintsy tonga de mandrava izy
de fanjakan'ny libanais efa nilaza fa hoe zay tsy tompon'andraikitra amin'io ary nangataka ny fanjakan'ny libanais hoe nareo Hezbollah ajanonony basinareo petratsarynareo fa zay tsy tompon'andraikitra amin'ny zavatra mandalo fa na de eo raha fialan'ny izy moa ny fanjakan'ny libanais amin'izay responsabilité zay de tsy masaka ny israelianina andripaka olona satria efa zay mihitsy le izy ka mety israelianina ihany no naniraka ny Hezbollah ny akamany ao hoe itifiro amizay ahafahany manapotika ny rehetrarehetra iny zay le izy na ny mola israelianina zany ny izy moa iranianina no tena amin'ny Hezbollah ho asio de raha ny israelianina zany de mety hoe azo eritreretina ihany hoe anafongotra ny fahavalona fa ity amerikanina miditra amin'ny affaire ty eo indrindra zany no tiako resana androany hoe tena olona dala ohatran'ny Trump ve olona dala no anapotika izao tontolo zao zany tena marina ny raika amin'ny roapolo isanjato ny amerikanina fotsiny no pour amin'io guerre ataony Trump io fa san'izay tsisy d'accord natramo zareo républicain am'camp Trump tsisy d'accord amin'io guerre io fa de ataony ihany io izy ataony eo ihany fa le tsy fantany akory inona ny antanaovana an'izy raha ohatra manko hoe ny manampy ny namanay zay israelianina inona ny antanampiany lany israelianina say Benjamin Netanyahu afaka mibaiko ny Trump hoe indalesany alefasiny B2 alefasiny ino zany porte avion alefasiny rehetrarehetra sous-marin napotika ny Iran debile be zany ka Trump no tena problème meto Trump olona sady bado no jiramboto no mitapy zay ny fandehana sady bado jiramboto no mitapy satria tamle ry nanao ina moa zany campagne électorale nanao campagne tamin'izy hiditra président nanao propagande de izy ndrindra no miteny hoe tsy ilaina ny fanaovana guerre fa sa l'homme de paix ozy le ry l'homme de paix ozy le ry manina namboarina école manina nanatrana tana lalana ny volalany amin'ny guerre le ry nanao an'izay fa iny olona iny Trump iny olona tsy manana ina moa zany parole mihitsy mivadika isan'ora ny zava-teneniny satria olona mitapy olona vongandity zay koa ny tena marina amin'iny olona tsy manana honneur tsy manana éthique tsy manana parole fa de manao fatany kanefa izy à la tête ny armée la plus puissante du monde de tsika retsika manakavy le ry ny tena zany hoe aza ny tokony tsy rina ny vola le ryony zany pour la paix nefa jereo fa am'izao fotoana zao ny dépense an'ny amerikanina amin'ny guerre io 891 millions de dollars par jour 891 millions de dollars par jour de anomboka zay namboany ady zay any amin'ny 3 milliards 700 millions de dollars ny lany amin'ny guerre io pourquoi faire ina ny antony ampirevany Israely zay le mahadebile an'izy de veo le ry tamin'ny voalohany miteny hoe ny tena objectif anange ino moa zany anaovany régime ny iranianina hoe ovana ny régime iranianina fa io régime io dangereux be zao de aveo mivadika indray tsy anova régime indray fa zao de mivadika indray ino moa zany ty guerre ty tsakatsaka fotsiny de vita de aveo ndray mivadika indray mety aty ty guerre ty de mivadika indray ino moa zany zavatra tsy tantiny amerikanina masy de le misy soldat amerikanina maro reo marines reo raha vo misy maty reo tsy tantiny amerikanina amin'ny opinion publique satria Donald Trump andalo fifidiarana izy afaka fito volana élection de mi-mandat de problème be aminy raha ohatra ka ny amerikanina tsy favorable amin'ny zavatra ataony raha ny popularité ny Donald Trump midina be de anahirana azy zavatra zay fa mandray risque izy eo amin'ny tsy fisiny sainy inona tokony hovanao guerre am'izao sa hoe raha manapotika raha maresy de miakatra be ny popularité de migagné amin'ny élection debile be zany de lasainy le ry hoe ina moa zany mety misy maty ny amerikanina fa ataona fa ny soldat amerikanina satria ataona fa rehefa misy ny ady de tsy maintsy zany de aveo mitendra tsisy maty ndray de aveo de mitendra hoe mety aharitra io guerre io de aveo mety vetivety io guerre io miova foana isan'andro Donald Trump ohatra ny ataony tratramin'izay tamin'ny resaka douane
Maniligelina ala de apetrako 25% doanina ny ino moa taxe lisany. Manamedina ala so 50%. Zany ny olona président ny pays le plus puissant du monde. De aveo lasa izy tary a Groenland. Hoe zay mangataka tsotra zay le Groenland fa anay io alainay io fa tsy menareo de voatery tsy maintsy attaque. De nahita ny Europeanina vonona be de iny fa nitsatsaka de niembotra ndray koa. De zany foana fianana miaraka Donald Trump isan'ora miova hevitra ary tsy fantany zay tiana atao. Amin'ny guerre zao tsy fantany zay tiana atao. Ino mitanjona amin'io? De zao de hoe anovany régime zany de ino zany pitenay vononay Ayatollah Khamenei de miteny amin'ny vahoaka iranianina hoe raisanareo am'izay le fitondrana fa efa nataonay le izy. De iranianina angamo azonao baikona am'izay tianao anaovana azy. Io nga ohatra ny any tany Venezuela hoe esoa ny Nicolas Maduro de tonga avy any ny vice-président de hoe misaotranao Donald Trump fa nasoronao le terroriste le criminel fa zo am'izay vao milamy am'izay. Iran, reo ngeka silamo ngereo e. Tsy azo labaikona am'izany reo. De androany zany le izy zany le de miteny aloha le ino moa zany niala ny hoe zay maty ny Ayatollah Khamenei de hoe zay misolo anazy eo de vononay koa petanay dolo. Nefa mety zanaky Ayatollah Khamenei ihany no isolo anazy fa mbola tsy mametraka an'ila zalahy. De Donald Trump ndray miteny ty misy président menanareo. Le izy moa Pahlavi. Iny mitanatin'ny dynastie ny Shah d'Iran. I dynastie efa firy taona reo de génération fa rehefa nisy mifanonganana ny Shah d'Iran i Pahlavi io de nitsoka tany any États-Unis ny zanany. De le zanany iny voatazy tany Amerikanina, mianatra ny Amerikanina ny retraretra, formé ny Amerikanina, ino no tadiavin'ny Trump ino ndray le faso. Koratsy Madagasikara ny iranianina ko annexe zay sitrapolo lao io fa ataovy eo. Iny lagainy normalement raha ohatra ny olona nostalgique ny Shah, dynastie Shah d'Iran de mety tonga de hoe ino mety fa ny problème efa fantatrareo fa Amerikanina maro anentiny Amerikanina iny de mety tsy naiky an'izany mipokonao. Mahafaly ny iranianina ny niongana ny izy moa nafaty ny Khomeini amin'ny sasany satria resaka didijadona, liberté d'expression, liberté de ino moa zany le izy islamique conservateur loatra de ny jeune rehefa te hihoatra de miaranje ny jeune iranianina ny fialany nafatesany Khamenei fa tsy midika kosa zany hoe averina le Shah d'Iran zay efa nisorona tamy fitondrana tramizay ary anisan'ny dictateur sanguinaire tsy saotra zany. Zay le izy. Da am'izao zany hoe ahoana ny fandehan'ny guerre de tsisy mahafantatra mihitsy ny olona ahoana ny hafaran'ny guerre io, tsisy mahafantatra. Fa ny iranianina de nametraka hoe zay avonina amina guerre lava. Ary zay guerre lava zay zavatra tsy tantiny Amerikanina zay tsy vitany zavatra zay. Ka de mety tafidikizana Amerikanina io ohatra ny nataony tany Vietnam amborbe, ohatra nataony tany Afghanistan amborbe, jafajafana ny ampango mihitsy tany. Ary zay zavatra efa atahoran'ny Amerikanina foana hatramizay sao de hoe amborbe amina guerre. De mety trangy izy io satria ny iranianina de efa vonona amin'ny hoe guerre longue. Tsy fantatra ny stock ny missile satria ny zareo zany mampiasa drone. Le drone reny zany anafehan'ny base-ny Amerikanina ny Moyen-Orient iny, rafehan'ny Israel alefa risary. Reny ny fampiasany reny. Reny mora reny, $20,000 ny anankiray nefa ny ino zany ny dôme antimissile ny Amerikanina amina 2 millions d'euros ny $2 ny vidiny de zalaza afaka nanamboatra be dia be ary mety mbola manana be dia be ny iranianina am'reny ambiny reny satria any ambany tany any raha tsy reny le besaka andeo reny manapotika an'io tsy ianina de mety mbola amely foana izy de zay ray reraka mety zay ny tanjon'ny iranianina am'izao fotoana zao fa de tsisy mahafantatra mihitsy ny issue ny guerre io fa zavatra hita de lany vola be ny Amerikanina miakatra ny vidin'ny pétrole, ny économie mondiale miaraka manengan'ny dolo amin'ny rangah mitapy Donald Trump olona mitapy olona tsisy fotony sady olona bado. Zay le izy. Sura daholo.